Amin'ny anarana iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Mombantsika miaraka amin'ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Faminaravantsika rehetra indray amin'izao rahary fadimy-bolana Aogositra izao. Ny volikevitra roa fiangonana hotaniantsika androany amin'izao rahantsika hoe ray aman-dreny Andriamanitra, ray aman-dreny mpamelona Andriamanitra. Hitantsika mikeo telo alifa mirantiranty miloko mena. Menamena manambara fitiavana izay miloka avy ao am-po dia mampatsiaro an'ilay fo masin'i Jesosy. Nasehony any Masivavy Maria Margerida ary nanehony any koa tsiambaratelo izany fo masina izany. Izany mankalazany reto fikavanana garde d'honneur reto androany ka mipetraka amin'ny masina dia miarahaba isika mipetraka hievy tantarana izany olo masina Masivavy Margerida Alakotka izany. Masivavy Margerida Marie dia teraka tamin'ny 12 Jolay 1760 tany Verove, Saône, Loire any Frantsa. Tovovavy 40 taona izy no niditra ho religieuse tao visitation tao Paray-le-Monial any Bourgogne, Frantsa. Tsy dia religieuse mafana fo loatra izy tamin'izay, hoy lehibeny. Andriamanitra nefa manana lalana tsy fantatsika olombelona. Naseho an'i Jesosy any Margerita ny folo tamin'ny 9 Jona 570. Ilay fo fatra-pitiany olombelona nefa tsy fankasitrahana no valiny azy. Nasain'i Jesosy nangataka tamin'ny mpendraikitry ny fiangonana i Margerita mba hisy fety hanajana manokana ny fony. Nikakana ny lehibe nefa i Jesosy nanara-maso raharaha ka nanangana olona iray afaka hanohana ny heviny dia i Claude de la Colombière Jésuite. Raikitra ny fety no niely ka tany taona 720 nankalazana azy voalohany tao visitation tao Paray-le-Monial. Tafita ny afatra napetraka tamin'ny Margerita ka dia ny fahafatesany ny olomarina no sisana rasana izay tonga efa taona tatoriana tamin'ny taona 700. Avôzy ary amafisy ny fitiavantsika sy ny fanajantsika ny fomasin'i Jesosy. Tamin'ny olo masina toy Masivavy Margerita Maria Alakotka ihany koa nanambarany Jesosy Kristy tsiambaratelo ho an'ny mombany tokony hanajana azy isaky ny zoma voalohany ary nampanantena ny anosaka fahasoavana ho an'izay mamonjy zoma voalohany injive misesy moa Jesosy Kristy tamin'izany fotoan'izany. Rehefa mankalaza ny fetin'ny fomasin'i Jesosy tsika androany dia ohatrany mankalaza ny olo masina tehaka tahaka ihany koa isika amin'izany fomasin'i Jesosy zany. Dia misy an'ilay vavaka tsara dia tsara fanaontsika fomasin'i Jesosy manao hoe ry Jesosy malemy fanahy sy manendry telo atao manahaka fanahy. Ka tahaka amin'izany fotoana Jesosy manendry telo izany ary tsika amin'izao ka amin'ny fifonana ataontsika mpanendry tena tokoa ny fifonana fomba fanao amin'ny garde d'honneur reto miaraka mandohalika. Tsika rehetra keo zany miaraka andohalika gataka amin'izany famonjam-po sy famanan-kelika avy amin'Andriamanitra zany. Latsangandray misandronay ianao. Bye.
mantsika n'Andriamanitra rehefa ny zavatra rehetra ary amena ny fahotantsika ka hitondratsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Miarasika mipetraka hidera ny voninahitra Andriamanitra. Miompy voninahitran'Andriamanitra sika. Roso ety amin'ony ny mpitiavana tonga amin'ny fety amin'io. Anofaofa jiro mirehitra, ampatsiahy antsika sy anentana antsika fa ny voninahitran'Andriamanitra iray amirapiratra eo amin'ny Kristy sy eo amin'ny fiangonana mandrakizay mandrakizay. Voninahitry ho an'Andriamanitra ao amin'ny Biblia. Yeah.
aokizokivavako da io hatramin'izay mpanomponao reto arombao fitiavana lalandavana da efa sambatra sy ketrika izay manana anao pary sy pitatana koa avao zo sitraka miaro tananao ary tahirizotsy ny sipa izay no avao zenao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka tomponay izay manandro vela sy manjaka miaraka aminao fanay masina amin'ny taona rehetra mandrake izay fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny vakiteny masina voalohany boky Exode toko faha 12 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra dia raisina sy faranana amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 13 izay ilaika fantatray fa amin'ny tantarain'ireo razanay no nolazainao ny silofo tateo aoriana dia nivonahitry ny tompo sy ny heliny lobaikonindrao nahateny-bony nadanadana ny varavaranlanitra ary mamy narotsany ho sakafony valinlanitra no nomeny azy ireo ofinanjeny no nohan'ny olombelona nahabetsaka tokoa ny vatsy nalefany dia napetraka teo ambony masina teo ankavoana izay nohan'ny tanana. Sangana hanavao ny fanomezan-tena efa nometsika ny fomasin'i Jesosy amin'ny voalohany hatramin'izao. Retina kely ary azafady ny tsika.
raisitsika ao amin'ny takila ny boky ny garde d'honneur page 125 miara-manao amintsika ry Jesoa tsara fo indrindra lehibe loatra ny fitiavanao ny olombelo nalatsakao no raha anao rehetra mba hamonjy anay ny tenanao koa mbola natolotrao isan'andro ho anay eo ambony ny hotely tokony ho sitraka sy fitiavana lehibe no avaly anao Jesoa nefa indrisy maditra loatra ny olombelo ka mbola mitsangako fahavalinao sy mpivadika aminao noho izany kosa ry Jesoa aminay indreto izahay mitolo-bata nampanahy aminao afoinay ny tenanay manontolo ho anao mba hanomeranay ireo tsy fankasitrahana lozan-tany ireo mba raiso ry Jesoa izao tolotrana izao tsy avelanay ololy toy tany Getsemani intsony ianao tany ianao mitata-panala efa sy mpampody aja ny voninahitra izay very no ny ratsy nataonay trelika loatra izahay fa nahazo anjara raharaha ny fikarakarana ny fandrosoa ny fanjakanao ka tsy hitsafikanay izany amin'ny hoavy Jesoa dia ny tanteraka ny fanirian'ny fonao ihany no ataonay ampiraharaha lehibe indrindra ny tianao no tianay ary satria eo fanaraty masina nataonao lakandrano anananao dia ao ny dododonay anamanao hiasa mafy izahay mba hahazo namana anatina latabatra masina hiasa mafy koa izahay mba halana olona te hiara-miasa aminay ampandroso ny voninahitra anaiky ny fampianaranao anaraka ny didim-pitiavanao ary anao izay azakaranja ny fanjakanao etetany ilozoka mafy anao fitondran-tena kristianina tokoa le izahay mba ho modely anarany mpiambina mpiara-dy hazotanao kominio matetika hanefa majana lehibe tokoa amin'ny opera curé sy ny lehibe ny fikamana anaiky azy amin'ny zavatra rehetra fa tsy tompoteny fantatra na ihany na miery ny tena fotsiny ary amin'izany rehetra izany ny Jesoa dia manantena mafy izahay fa hanampy anay ianao ny fonao mokarika anay ho fiankinanay ho herinay ampirahina anay ho fahitanay fanalana lahelo sy fitiavana ary ho antony hafalianay sy hanafonay any an-davitra. Amen. Sampiaraka eo père Fikera satria père curé vao tony natao hanome toky takatoan'ny père curé nareo efa ataoko fa zava-dehibe eo masin'Andriamanitra sy fijoroanareo sy fahavononanareo zao teomenanareo ala mitsodrano avy amin'ny fiangonana ega le ampiny fahasavan'Andriamanitra nareo ka hatanteraka tsakany sy andavany izay tokony nomenareo ny fomasin'i Jesosy zay ary aoka voninahitra eo azy ianareo ka hatarika olona maro amin'ny ohatra tsara omenareo ny manodidina anareo dia mitsodrano anareo amin'ny fomasin'i Jesosy ao mandehana ary matokia ka ombanareo le izy ary mahereza ny anarana ray sy manzanaka sy ny fanahy masina. Zao dia ataontsika hira faneva garde d'honneur. Aok'izao tontolo izao tonga garde d'honneur tahira mafy hoe eraverany vory Jesosy tahira mafy hoe eraverany
raisitsika mitehaka raikiray aman-dreny afaka mitenakinareo fikambanany garde d'honneur izay hira zay ny hira fanaovan'zareo matso rehefa manao matso zareo fikambanany garde d'honneur dia tsy mialo minjafy araky le hira natao teo aoko zao tontolo zao ho tonga garde d'honneur raha sendra mijery nosy zareo sika veotromay fa ray aman-dreny sy vehivavy daholy fa natao rehetrarehetra tifapidikaja ny fomasiny jesosy na ny ankizy na ny tanora dia samy tia fomasiny jesoa hitoetra ao anatiny asa raha tadidinareo tsara tamin'i Jesosy Kristy maty dia nole fony miaramila ny fony dia osy izy Jesosy Kristy hoe ny fony misokatreny dia hidirantsika rehetrarehetra tsy hanavahana anizanizaka ry zareo aloha zao rehefa tafiditra mbola misy toerana dia araroty efa teo amin'ny fisomanana antsika dia miterina mitenikeo dia misy zanatsika hanao fanadinana misy eto amintsika hiatrika n'izany fanadinana zany ka raha isy mivavaka zareo andro amin'ny maraina dia manasany zareo mba hitsangana ty aloha hitsofina rano amiko misy anao sepeny antsika mekara tompoko aty ao zaho ara sady sitsika ina rehefa nay nomenanay hitarozika ny fanamasina manajanatsika reny misotranao zay tantana anyreto zandrinay sy zanakao reto amin'izao fotoan'izao misotranao zay satria anao tantana le dian'izy ireo sy ny fianarana zay nataon'izy ireo nandritry ny taona ianao tompo manamasina miezaka sy ny fisasarana nataon'izy ireo hiatrika fanadinan'izy ireo amin'ity herinandrotika dia mangataka ny fanailo masina izay mba anilo sy anazava ny sainy mangataka ny fanailo masina izay mba hitaridalana amin'izany fotoana lehibe ao amin'ny fiainan'izy ireo zany
efa niezaka mafy zareo tompo mandritra ny taona nianatra mafy na mafy zatoely ka engany mba hijinja zatoely ary izao dia mitalao mitsodraminao mitalao ny fanahinao masina mba hitsodrano zany ezaka sy zany fanadinana trean'izy ireo zany minarana ray sanao zanaka sy ny fanahy masina batsofo tsara Elera zandra malala isany zay mahaleo mahalasana tadila tenentsika teo mianatra tsara dia mivavaka tsara ampiarahana ry zavatra anankiroa reo dia mba omby ny zavatra rehetra ataonareo azanaiky mivoaka ny samy be kilasy fa ataovy tsara aloha dia avereny vakina tsara dia mahazo bourse miakatra sixième nareo bourse d'étude miakatra sixième zay dia afaka mamotsy toerana nareo toy izatsika ny fotoam-pivavahana ny lamesa miara-mitranga antsika rehetra anamafy ny finoana efa nitetsika zao hoe ilay zanahary ao amin'ny biblia N'Andriamanitra ny Eglizy amelona ny olombelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny Eukaristia koa mivavaha ho an'ny eveka sy ny pretra mba ho samy atsiaro sy ho feno toky amin'ny nanondrahana azy. Betsaka tokoa ireo tsy ampy fivelomana koa mivavaha mba ho hain'ireo mpitondra firenena mpanana ny mitsinjarana reny ara-drariny kokoa hatrany.
mikapoka anatsarany fahampiainan'ny olona mba hery fo sy tsy ho voasevatsevana ary miara-miasa. Mivava mba ho tena ho azytsika ary tena inontsika ny afatry ny tompo manao hoe aza ny sakafo eto tany mora levona no imatesana fa ny sakafo ahatra mandrakizay. Mivava manokana ho an'ireo mpikambana garde d'honneur rehetra eto amin'ny nositsika mba hanana hery sy fahasalamana indrindra tsy hitsahatra hivavaka ala tanteraka isan'andro ny fiambenana araka ny efanekeny. Mivava ho andro mpikambana garde d'honneur sampana tsiaga ny fanodimandry mba handray ny valika sasara na tsara eo anilandray izy ireo. Ankehitriny eto amintsika koa mivava ho an'ireo hiatrika ny fanadinana CPE mba ho tolovo fanahy masina ny saina ary hidinja vokatra tsara araka ny ezaka vitany izy ireo. Raha sisantatra ny ianao tompo izany mivavaka ataonay tsirairay hafa izany ianao no mahafantatra izay mahasoa sy mahasambatra aminay ka tanterao aminay araka ny sitraponao ianao ilay rehetra sy manjaka amin'ny taona rehetra mafaka izay. Ndeha hanolotra kafaliana izay fontsika mandritra n'izao ranitra izao ataontsika ny antsa izao no mofon'ny fiainana. Asina, page 186, Pavakasina 507. See
cerito Alba fenum fiadana nomi adunai Egari panuda fura uizai Casa tua fagamata carira unifota Noi gamma sostente matina tuina E dopo la sana sabara nella parate dai nao Senfia in Gesù Cristi pamote anai Re Gesù Cristi tu e non lasciate che posto noi fiedano non me quella reo ne fiedano con me quella reo azat falta l'angelo van frum fiumuna no kao sice kao ne pedra sempre azu harga ne sice puro basta e no bella sumazaka antore chamandra kizaya Umat kemerkan pada kariban Di fiadan dari tupu Algo ne podemos si che fammiava non fiadan a Cristi Tenzano con mangia di Gesù Cristi le manala faltano sotto l'uso dopo va dal cristianità si chiude non mangia così
azy zany ny fomasin'i Jesosy anio ary mangatsizay ry kanay ajainy soky am-panahy ianareo religiosy lasy vavy miasa eto amin'ny paroasy ny filakevitra pastoraly ianareo avy amin'ny district sy ny manatrika eto ianareo garde-tonnerre avy amin'ny sampana samihafa isika kristianina tsy akanavana tompo-plasy tompo-vavy ny voalohan-teninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanomezany antsika ny andron'io sy izao fotoana izao ka natafavory antsika eto. Iany tompo ny mitsangana tsy ampitsanganana hono fahavedahana ny miteny tsy ampitenenina fahakevoana fa ny mipetraka nampitsanganana kosa ka nasaina miteny dia aja ho an'ny tena izay miteny ary voninahitra ho an'ny rehetra hitenenana koa noho ny fandaminana dia mijoreto ny tenanay misy olo tena nyreto namana mpiray fikambanana ao amin'ny garde-tonnerre amin'ny fomasin'i Jesosy sampanatsiadana izay miisa 20 menadamiana ka miisa 30 ny ruban menamena ny vita fameza tena mandrakizay misy vavina ruban fotsifotsy zany hoe fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesosy ary misy anankiray saroa izy ireo regardante zany mbola tsy nahazo ruban ninnininy dia amin'ny solo-tenany zareo zany aho manao azafady satria ny tenanay dia tsy zokony fa ny zanany tsy mba nizandriny akory fa ny zanany tsy mba nisan'irony olona kinga sy mailaka ary avanana antony teny vaovao tony fa ny angovotra sy miboredika raha iteny sy ka anolotra arahaba nareo vory manatrika sy manodrona anay amin'ny fankalazanay amin'ny masombavy fetiny masombavy Marguerite Maria Lacoque piaro ny fikambanana garde-tonnerre amin'ny fomasin'i Jesosy eto Tsiagana. Isika izao tokoa no toy ny voahirana tsara kamory raha rivinina amin'ny fandray teny raha fahavaratra ny fandray paka lohataona amin'ny fandray antoka sy fofona koa amin'izao fotoana manitra fety ankalazana izao dia arak'ilay fitenenana manao hoe ny fahoriana zaraina very sasaka fa ny hafaliana zaraina kosa mitombo amin'ny sasaka. Noho izany manaraka izany ny vary tsy arahandramin'ny olona hono manakofo ny tany tsy asiana zezika karakaina ary ny fitiavana sy ny faliana tsy arahan-kasina dia tsy manan-kasina sy miady koa ampofeno fifaliana no anoranay matiavana zany anao voalohany ray ampalaza nanolotra ny sorona masina ankasitrahana indrindra tompoko. Manaraka ny fanatsarana fiangonantsika dia misy tolotra ko omeny ny fikambanana garde-tonnerre. Kely efa ny raisiko ny tatelaka babata ka ny fonay no mameno azy tsy hoadinonay ny distrika tonga manatrika eto koa mankalaza mankasitraka e. Tsy hoadinona ny nampiaina sy nandredina ny sorona masina teto dia nitely ny zava-maneno. Ento satria moa ny raharafy totro ny adidy ny andraikitra mibary ary ny adidy filoloha koa noho ny adidy maro izay mbola miandry atsika zany hoe mbola misorona maisina rehefa avy eo dia tsy ho lava resaka aho fa misaotra tompolahy
misaotra tompom-bavy ary manasa anareo izay nahazo fanasana mba hiara-mifaly aminay ao amin'ny salle d'œuvre aorianan'ny lamesa. Misaotra tompolanitra, misaotra tompom-bavy. Dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra isika satria noho izao avorintsika marobe atao tranon'Andriamanitra izao dia fahasoavana lehibe tokoa nomeny antsika. Dia izay ihany koa no entiko miarahaba antsika kristianina manontolo, miarahaba ny vahiny izay tonga manatrika etony, ny sampana rehetra garde d'honneur atao anatin'ny distrika Nandohalo, ny tompona andraikitra eo anivon'ny distrika Nandohalo sy ny diocèse. Koa mitodika manokana amin'ny sampana garde d'honneur eto Tsiadana ny tenako. Hitondra ny teny fiarabana avy amin'ny kristianina manontolo amin'izao nahatratsara aminareo ny fety ny olo-masina mpiaranareo dia i Masibavy Marguerite Maria Lacoque. Koa ny homarika izany hafaliana, ny ombona hafaliana aminareo izany dia hiara-itehaka isika dia ny filaritsoa no atolotsy ny fiangonana ho anareo satria dia lehibe ny andraikitra izay sahaninareo ao anatin'izany fikambanana masina izany. Ny fikambanana garde d'honneur manaja ny fomasin'i Jesoa lehibe dia lehibe tokoa izany ary sarobidy indrindra koa mirary soanareo atanteraka atsakany sy andavany tokoa izany didy masina izay antsoroanareo izany. Ny fikambanana masina no hery-velona atao anatin'ny fiangonana. Raha fiangonana no tsy misy fikambanana masina dia mangatsiatsika ihany. Dia mankasitraka ny fijoroanareo eto anivon'ny paroasy ary betsaka raha izany hoe telopolo voa amin'ny telopolo izany dia mankahery anareo hiroborobo hatrany ary manentana antsika kristianina ihany koa hirotsaka eo anivon'ny fikambanana satria izay ihany no ahafahantsika manatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia mirary soanareo ary vita tsakany sy andavany ary koa ahay hitarika satria dia mbola maro no mila izany fanentanana ho anaja izany fomasy Jesoa izany ka dia mankasitraka tsara ny liturgia. Misaotra anareo nahafinaritra fa dia tena nanomana tokoa ianareo ary aingany mba tsy izao fety izao ihany no isiny izay herim-po fa dia hitohy mandrakariva eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fanomponan'ny fiangonana indrindra iseho fa misy marina izany garde d'honneur izany eto amin'ity fiangonana mamitsika ity. Misaotra mankasitraka tongotra izay nataonareo dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana le hamany zato marivieny ny fitiavana asehonareo ho an'ny fiangonana. Mamerina ny fisaorana ho anareo vahiny. Ny famitronana ny vavaka no faratampony amin'ny fankalazana ny fety toy izao ka dia natao ny asa mandrara any amin'ny fiangonana misy anareo tsirairay avy any anareo fa dia nanotrona ireto sampana Tsiadana ireto mankasitraka mankatelina totokoa ny fitiavana sy ny fahafisatenanareo. Misaotra indrindra tompoko mankasitraka tompoko vavy. Misaotra antsika kristianina ihany koa niara nombavaka tamin'izy ireo teto mankasitraka tompoko. Manaraka izay moa efa akaiky ny fotoana alahady anakiroa eo sisa dia tonga ilay fitadiavam-bolantsika izay atao eny amin'ny
espace francophone malagasy ko dia manentana antsika izay mbola te handray anjara dia mbola afaka manatanteraka izany bie mbola misy ho antsika izay mbola tsy nahazo. Dia fanomena moa ny isaky ny APV ka dia andray fitenena neto ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny filan-kevitra pastoraly anentana antsika ny amin'ny faraparany amin'izay dia azadino ny fivorian'ny filan-kevitra pastoraly rehetra amin'ny alahady herinan'io ao ambanin'ny dronisy rehetra amin'izay ihany koa no ananterana ilay tatitra atao antsoavo ny filohan'ny APV rehetra na efa navita fitsidriana ny APV na mbola tsy navita mba hanatitra ny tatitra ary ny filohan'ny faritra amin'ny herinan'io ny farany fandraisana izany ka dia manantena ny fandraisana ndraikitra antsika tsirairay avy ny centre tompo. Tena tokoa mijoroka tana fihetsikana ankavy ny voninahitra siderany ho amin'ny finomasin'i Jesosy. Ny fiarabana teo aloha efa ombonankomana tsy manana resaka be dehibe atao fa fanentanana zany no atao eto ka mangataka anareo mba hiainy kely hatramin'ny farany tsy ho ataoko lava fa ataoko fohifohy. Ny fikapanana masina moa zany dia fijoroana ho vavolombelona indrindra mety hoe carte d'honneur moa zany misy ny tena dia ato zany ny fatapatitra ny anaka. Dia ny antony ijoroana carte d'honneur zany dia anala lahelo ny fomasin'i Jesosy, anala lahelo azy. Fantatritsika ny nanjo azy teny Getsemani nahazo azy mijaly izy mieritreritra ny zavatra rehetra hitranga ny anjo azy sy ny anaovan'ny olona azy. Nijaly izy teo ny azo fijaliana namonono ny olona azy ny afaratany ny amonono olona azy nitady olona angoraka izy nitady olona hitsetra azy izy teo amin'ny azo fijaliana efa mifantika teo amin'ny azo fijaliana na ny apôstôly aza ny nitsoaka azy satria natahotra ny fanenjehan'ny joto nanenjika mafy ny joto tamin'izany natahotra ny apôstôly dia nandao azy fa nalahelo izy mitady olona izy mba hitsetra mba farafaratsy mba hampiena kely kokoa ny fery sy ny fahoriana mahazo azy fa tsy nahita izy na iray tsy nahita teo izy. Izay no antony ijoroany garde d'honneur. Antony ijoroany garde d'honneur koa dia Jesosy Kristy alohany nafatrisany dia niteny tamin'ireo apôstôly izay miaraka niambina azy teo zany izy no atao alohany natongavany Jodasy sy ireo sambotra azy dia niteny izy hoe allo hiara hivavaka hiaritra hiaraka aminy ao anatin'ny adiny ray hiaritra aminy nefa tsy vitany zareo koa fa mbola natory le mpianatra liaraka taminy teo zany rehetra zany no fanonerana ataon'ireo garde d'honneur noho izany satria mbola onerana manakakeky zany zavatra zany dia manombotra zany ireo garde d'honneur eo manala lahelo ny fomasin'i Jesosy manao zay rehetra afaly azy satria izay ny tiany. Iriko ianao Mosesy Masenily Masiba Marguerite Marie mba hovany tsy fakasitrahan'ny olona sy tsy fitiavan'ny olona dia iriko mba hanombotra zany ianao ka isaky ny alahady voalohany volana amin'ny 12 any hatramin'ny 12 any dia mba eo tombotra ianao hanaja. Izany no antony ijoroany garde d'honneur manala lahelo ny fomasin'i Jesosy manonotra ny fahotan'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fanaovan'ny ora fiambenana manana ora fiambenana tsirairay ireo garde d'honneur ireo raha mahatsikaritsika rehefa manao famezanteny izy eto dia manao hoe amin'izao ora ka hatramin'izao atika indray isaky ny olona zany samy manana ny ora zay
mampilamina azy any tokantrano sany fiainany rehetrarehetra any dia Jesosy Kristy te hiaraka amintsika isanandro anokanana izay adiny ray izay no fiaina mpanafy i garde d'honneur izay no mampanombotra azy fa adiny ray isanandro tsy maintsy tanterahana. Misy izy ireo raha hitanareo misy manao ruban fotsy dia misy manao ruban mena efa voalaza namana teo izay le nanao ruban mena zany iny zany rehefa azo lazaina le hoe mandrakizay ianao dia hiaraka amin'ny fomasin'i Jesosy ary amin'ny fomasin'i Jesosy ho mpanombotra. Reo le manao ruban fotsy ireo dia manana ny heritona zany izy heritreretany eo efa manao an'le fiabenana ihany izy ihany fa eo zany izy mieritreritra hoe ho zakako sa tsy ho zakako. Zay no fiainany ireto garde d'honneur reto ary fidirana ny fikambanana masina moa zany dia mihevitra mba hoe hiezaka mba ho lavrary sarotra be hoe lavrary zany fa miezaka no amin'izany izay ezaka izay koa no anaovany reto garde d'honneur reto koa miangavy antsika raha roapolo ihany no isa eto amin'ity sampana tsiada ity hitako hoe be dia be ny mpivavaka dia angamba tsy zao tontolo zao zay roa-telopolo zay fa mbola marotsika aokatsika sanatria tsy anampitsofontsika manana fanahy masontsika manetana antsika menakavy tsy rairay any amin'ny saitsika any dia aza taonareo zany ny lazako azy aza hoditsy elo izy akiplisy zay rehetra manelikelina atsika fa fomasin'i Jesosy tompony fiainantsika fomasin'i Jesosy tompony ny androntsika aza hoe sahirana aza manao an'izany fa fatany ary hainy mandamina io ny andro ianao fotsiny izy hanolonteny izay zany faletanana kely azo ataontsika menakavy dia maheresitsika menakavy amin'ny fananana fomasin'i Jesosy efa solo moa zany ny mpitandrika ato amin'ny sampana tsiada nanao fidianana vaovao izy satria efa tapitra mandahany le teo aloha koa arosika ato aminareo zany izy telo ny raha vavy reto zay tompona ndraikitra dia afaka manatona azy ianareo izay volony ho amin'izany hitany zany fikambanana masina zany manomboka ny zaza miefatra ny folo taona ka manapantitra ny azy fitotoana azy retao foana ny miditra ara-dalàna raha tsy akramenta daholo fa azo ny rehetrarehetra atao koa na tsy ara-dalàna raha tsy akramenta ary izy fa ao ny mpikambana afaka manoro hevitra azy sy manampy azy atateraha azy sakramenta tokony anana reto azy any tompona ndraikitra zany ny filoha voalohany angatahako mba hijoreto hitany rehetra raha matoa raha soranao zany clerect izy zany nofitoa eto amin'ny sapana tsiada zao ny filoha voalohany folefitra voalohany velontsara sarindra Landry ny filoha fahatelo razay ary manana Marie Bernadette dia tsy eo zany izy ao ambany ireo zany no tompona ndraikitra eto amin'ny sampana tsiada dia azosika menakavy atao manampina azy raha misy mifatapahakevitsika ny voninahitra sy derany ho an'ny fomasin'i Jesosy misaotra nareo hovavy eo